Top klasy topoko vavy ajay nankafaliana no iarabana amintsika amin'ity takarivan'ny asabotsy ity. Toy izao ary ireo matoam-baovao isongadina hoentina amintsika amin'ity takariva ity. Isany amin'izany ny fanoloanan'ny sonian'ny Governora eo amin'ny vola Malagasy. Akorizay ihany koa dia eo ny fikarakarana ny fifidianana ary ny fanohizana ny asa soa izay nataon'ny Joanna Hajaobelina. Iroso vetrany ao anatin'ny vaovao kosa isika ary manasana ao any tokantrano any. Anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolon'ny toe-karena vetrany manoloana ny fanahian'ny maro amin'ny fanovana ny sonia eo amin'ny vola Malagasy dia nanambara ary nanamafy ny Governora mpisolo-toerana eo anivon'ny Banky Foiben'ny fa tsy tokony hisy ahina ary tsy misy atahorana ny fankatoavana izany sonia izany. Ny antsiprinyzay ary. Tsy misy olana raha ny voalazan'Andriamatoa Giratovondrahoana Governora mpisolo-toeran'ny Banky Foiben'ny Madagasikara ny fanovana sonia izay ho hita eo amin'ny vola ampiasaina eto amintsika. Nandritra ny filakevitry ny ministry ny fahaenina ny volana Martsa izay notanterana tao amin'ny lapana Ambotsirohitra mantsy dia voalaza fa ireo vola izay ho atota dia hitondra ny sonian'ny Governora mpisolo-toerana. Nitondran'ny Governora mpisolo-toerana fanazavana ny mahakasika an'izany. Tsisy olana fankatoavana lesony fa iny manitsy izy eo amin'ny enimbolana eo no apetraky ny mpambotra vola mivoaka ny vola zany. Raha ohatra ka napetraka androany izy dia afaka enimbolana zany misy nio satria misy lava be le chaîne izy tarahana zany. Tsy maintsy zay misy satria ny Governora taloha efa tsy ampirinasa tsony dia tsy maintsy orinasa zany manao sonia ndray ka vola zay voasonia teo aloha mbola misy fa ny anatiny fanasomia lany le vola teo aloha zay stoko zany lany stoko tsisy votsika menakavy dia tsy maintsy atao le sonia. Nasiany resaka ihany koa ny fahasalaman'ny ariary ankehitriny. Salama volatsika ny tsaromariana dia lazaina foana hoe ny fonds monétaire zany efa nisy tonga teto tamin'ny juillet août 2012 dia efa nanadiady momba ny toe-karenantsika ny toe-tony fomba ny volatsika dia tsy misy zavatra nolazainy fa mety ny zavatra tantanana ny vola gasy satria asany raha mamaky ny satan'ny Banky Foiben'ny dia ny tadikavina ny satany ny anjara asa raha hoe mission ny banque centrale dia stabilité externe et interne de la monnaie dia hatramin'izao dia voakady tsara zay stabilité interne et externe de la monnaie zay. Raha ny tahiry eo amin'ny vola vahiny na ny réserve en devise kosa indray dia mbola tsy latsaky ny $1 miliara izany eto amintsika raha ny fanamariana izay noentiny Governora mpisolo-toeran'ny Banky Foiben'ny.